vitany teo amintsika mianakavy na teo amin'ny sehatry ny firenena na teo amin'ny sehatry ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny haza ny dera sy ny voninahitra. Eto am-panomboana ary isika dia iaino vetivety ny sombony amin'ny tantaram-piainany ty ray aman-drenitsika ity, ahafahantsika mankalaza n'Andriamanitra tsaratsara koa ary manondro-bavaka any. Fiankinalina Armand Gaëtan Zafinatanra teraka tamin'ny Manjakandriana 7 Aogositra 2025 ary nodomary tany Mahajanga Sabotsy 7 Janoary 2020. Rainy Paul Zafinatanra, reniny Joséphine Rasoanoro, samy katolika paroasy Andohalo. Zanaky Mbomalazy izy, taranaka Andre Tompondrindra. Nianatra tao amin'ny Romampera tao Faravohitra, dia tao amin'ny chef frère Andohalo. Tao chef frère Joachin, namory isaky ny Sabotsy maraina, anay maniry an'olo tenao an'Andriamanitra. No namola vola any Armand ho séminariste. Tena amin'ny 10 taona izy niditra tany Ambohipo, classe de 7e, classe mandry, tsy mody raha tsy tapa-bolana isa taona. Tamin'ny 2025 tonga teto Antananarivo ny Anglisy naka an'Ambohipo, dia nifindra tao amin'ny collège Maso Michel Aparbe ny séminaire. Tao nahazon'ny Armand baccalauréat tamin'ny taona 2025. Nianatra filozofia 2 taona tany Ambatoroky izy. Nianatra asa fitondrana 3 taona tao Maso Michel. Nianarana Andriamanitra Gideratsiraka anisan'ny notandremany. Avy eo namarana ny fifanao pretra, nianatra teolojia teny Ambatoroka 4 taona. No masina pretra 17 Jolay 2025. Hita Monseigneur Victor Sartre évêque Antananarivo nanamasina azy ny ampipiatsainy sy ny afanampony. Dia nalefany niandra tany amin'ny Institut catholique de Paris catéchèse sy sciences sociales. Ka anisan'ny prêtre diocésaine Antananarivo nalefa voalohany nianatra ny andafy Tantarambavarana, dia mitoetra amin'izao Niketsabe. Mbola mpianatra teolojia izy dia namorona ny Marolefa, colonie de vacances catholique, ho amin'ny zanaky ny Mahantra. Dia nanofana cadre izy ary namorona ankizy avy amin'ny figorana katolika rehetra ety arivo. Anjaty ny isa taona. Marolefa, maro nondray alefa. Lasa lavidavitra n'Antananarivo sady mahazo rivotra no mizaha tany. No miofana hivavaka ho mafy be, hifankaty ary ho fahalava. Tonga hatrany Manjakandriana, Ambatolampy, Ambomandroso, Atsapandrano, Arivomamo sy toerana maro hafa mahatsiaro sambatra tapa-bolana. Tianao loatra eminensy ny maklinika. Tianao ho sambatra, tena ampianarinao hifankaty, hifanampy, hifamasoa. Ary apôstôly aza any amin'ny leteran'ny vantanana. Misaotra mpamoatra lehibe ho anay izany. Fo nianatra tany Paris dia nitendrena ho amin'ny mpianatra katolika. Pikaroka i Mont-Père Armand ary pikaroka ka nahita hevitra sy asa maro mikarakarana ny mpianatra. Namorona gazety ho an'ny mpianatra izy, ifampilazana vaovao sy antofanana ara-ponana sy araky ny maha-olombelona. Izy ny voalohany nanao congrès national des étudiants catholiques de France. Votetiny ny tanàna rehetra nisy mpianatra katolika malagasy era amin'ny Frantsa. Tsaroako indrindra ny Noely 2025 tamin'ny Toulouse, niaraka tamin'ny Frantsay. Nanosasakala nanaovanay ny fanganare olona na ny apitso ny arahany vavaka. Tsy vahiny ianao eminence amin'ny asa ary nanatoetrana filoha
Izany hoe na enanentana, mahay mijoro mpitarika, mahay mampita hevitra, mahay miara-miasa aman'olona araky ny toetrany, mahay miteny mahasarika, mahay manapa-kevitra sy mibaiky mazava, mahay mitsinjara andraikitra sy mitantandraharaha, mahay miavao sy maharaka ny toetrandro, ka nahavanona olona maro, kinga, mahay sy mahatsiaro didy, toy ny tompokla Jules Zafimbahiny, président am-piangonana tamin'izany, ary ambassadeur da teorina. No tavaverina tanindrazana izy, nirongo diplôma sy taikefatsy, dia tamin'ny taona 1920 nampianatra tao amin'ny CNFC, Centre National de Formation Pédagogique, 12 taona, nampisehoan'ny fianarana ny ranotofony, ka nanofanany mpiandraikitra fankalinam-pona marobe ao amin'ny fiangonana katolika Madagasikara. Hatramin'ny taona 1930 ka hatramin'ny 1970 koa dia nitondra fiangonana izy Andohalo ambony Tsibona Ambavado Mitafo. Ka tao Ambavado Mitafo dia nanangana ny sekoly ekumenika ampianarana ireo mpisy sahirana amin'ny saram-pianarana. Nahitany tanora katolika, protestanta sy anglikana mpianatra amin'ny fianarana ambony ampianatra maimaim-poana. Anjatony maro ny mpianatra nahita soa tamin'izany, tafita tamin'ny diplôma mpanjakana. Najorony teo ny fitiavana tanora kristiana miara-miasa, nanao fibe tao Parbe famonjena, mpiara-mandinika sy mpiara-pikatroka manao solomahantra. Eto amin'ny diocèse Antananarivo, izy nianatra manokana amin'ny fankalinam-ponoana sy nahalala tanteraka ny maha-malagasy, dia navatra mihitsy izy hanoratra ho an'ny diocèse ny isa taona, dia nitsoina hoe afoky ny kardinal. 12 izy rehetra. Tsy andalan'ireo sika fa hitanisa fotsiny lohateny. Ray, fianakaviana fiangonana an-tokantrano. Roa, fiangonana fianakaviana, fiangonana an-eran-tany sy Madagasikara ary teto amin'ny diocèse. Telo, finoana rahan'asa toa ny Abrahama sy Maria ary Mastapôly. Efatra, tonga olombelona ny zanak'Andriamanitra ary tonga ny olombelona ho zanak'Andriamanitra. 5, momba amin'ny fanahy masina namahana ny taona Jobily taona 2000. 9, momba n'Andriamanitra ray, tsy ray ny olombelona rehetra fotsiny, fa ray tsika tsirairay, tokony alainy ray mpianakaviana rehetra tahaka. 7, taona 2000, Trinité masina, n'Andriamanitra tokana, tsy manondrerika fa olona telo. 8, mirosoa amin'ny lalina, akanatahaka an'ireo missionnaire teto sy Victor Somenary-Volontsambatra sy Lucien Boutvasso ka dia sisy tany mananjara antanaina Olontsambatra Atsoatsy. 7, mirosoa amin'ny lalina kokoa ka 70 taona ny diocèse anarahana ny diany Mont-Père Jacques Berthieu sy Victor Somenary-Olontsambatra ary Frère Louis Rafinga mendrika eo ajaina tamin'izany. 10, mirosoa amin'ny lalina kokoa trano ampitomboy ny finoana taona nandalohan'ny masipafy Terezin'i Jesosy rakely teto Madagasikara tamin'izay. 12, finoana fiangonana fiombonana fianakavian'Andriamanitra ary ny synodiny Afrika. 12, fiangonana fiombonana irosoana amin'ny lalina amin'ny fahamasinana.